Manao nareo androany ny zavatra tiako zaraina dia mahakasika ny safidy-piainana. Mety gaga aminareo fa maninona resaka safidy-piainana no resahany? Tsotra be ny antony satria za resy lahatra hoe mandritry ny 4 ora ny olona rehetrarehetra eto ambonin'ny tany, na izy na iza, na aiza toerana misy azy na aiza, ary na inona zavatra ataony eto ambon'ity tany ity, dia voatery izy hanao safidy be dia be amanjatony mandritry ny andro iray. Za zao androany amin'ny firy zao amin'ny sivy zao nefa ny safidy nataoko efa mihoatra ny 50 sady ny tao andohako androany tao aorianany foazako teo ambony fandriana na teo ambony fandriana vao mifoara dia efa nanao safidy ny safidy hoe hifoha amin'izay sa mbola atory. Androany zao dia efa nanao safidy rehefa avy eo hoe inona nataoko loaka zao reveo dia fisafidy hoe andeha bus sa andeha tongotra hitsoko embouteillage. Safidy foana ny fiainantsika eto ambonin'ny tany. Misy ohatra anankiray tiako raisina momba ny bac. Taona maro lasa zay no nahafahako bac. Za tanora nianatra tena tamin'izaho mbola tanora lol. Tamin'izaho mitovy taona amin'ny le afaka bac reny tany amin'ny collège Masina Misely no nanala bac. Afaka bac CID nahazo mention tamin'izany. Ny safidy-piainana nanomboka teo zany dia ny hoe anao inona. Mino aho fa be dia be ny tanora tsy mahafantatra hoe inona ny tiany atao, andeha ho aiza, inona lalako mbana, rehetrarehetra. Betsaka fantatro satria teo ny tenako no niala hoe betsaka ny feo mandeha na manodidina ny namana, ny fianakaviana, ny tontolo manodidina izay iananao, miteny hoe manaova kian'izao satria izao manaova kian'izao satria izao dia za tafiditra tao anatin'izay CLD tao amin'ny Saint-Michel. Dia ny tenenin'ny namako zany, ny namana sy ny fianakaviana dia hoe andana manao agro satria any amin'ny agro mahazo vola be, any amin'ny agro ohatran'izao tafita be, tafa be indrindra efa makany ingénieur tsy maintsy hoe tafy betsaka ny namako nanao agro ary tena tiako be ry zareo. Tafita daholo aloha ny namako hoe izay nanao agro tao fa tsy ihany tiako hatongavana fa amin'ny resaka safidy-piainanao, enao manokana. Tsotra be ny fomba anaovana safidy. Voalohany, fantaro ny tenanao. Iza aloha enao io? Za nianatra nafantatra ny tenako tamin'izany. Gaël aloha, iza aloha zany Gaël zany? Ny fahafantarako ny tenako dia hoe vehivavy anankiray tia manao fizahantany, tia mifanerasera amina olona be dia be tsy mitovy amin'ny tenako, tsy mitovy fiaviana amiko, tsy mitovy toerana amiko. Amin'io tsy voatery hoe gasy dia vazaha foana fa mety hoe gasy dia namana be tsy misaraka, namana avy navakina karatra, namana be tsy leo, namana sakalava ohatr'izany. Zao dia efa tsy mitovy aminahy. Mahafinaritra zany le fifaneraserana amin'ny olona be dia be tsy mitovy amiko. Izay aloha. Ankoatran'izay dia tiako ihany koa ny mizara amin'ny manodidina. Tiako ihany koa mandeha any amin'ny toerana tsy ampoiziko, mety hoe makany ambanivohitra, any an-drenivohitra ihany koa. Fantatra ihany koa hoe tiako ny mampiasa ny teny na ny antsoratra io na ny teny am-bava mba ahafahana mizara hevitra anankiray amin'olona. Teo ny mandeha amin'izay ilay resaka inona ary no atao. Nandeha nianatra teny anglisy, teny akatso ary nanao fianarana ihany koa, nanao serasera niompana bebe kokoa amin'ny resaka fizahantany. Tena akatso ihany koa, izany hoe zavatra anankiroa nataoko teny. Tsy nanena tamin'ny safidy-piainako satria taty aoriana tena miankina be tamin'ireo zavatra nataoko ireo fianarana nataoko ireo, ny zavatra nataoko rehetrarehetra taty aoriana. Eto zany dia te hitodika aminareo rehetrarehetra izay hanao safidy, hanohy fianarana, tsy voatery resaka fianarana ihany fa amin'ny fiainana andavanandro mihitsy. Ohatrany ahoana fomba anaovana safidy? Voalohany nenteneniko teo hoe fantaro ny tenanao. Inona ny soatoavinao amin'ny maha hainao anao? Nenahy ohatra zao Gaël dia tsotra be ny soatoavina voalohany antony manosika anah hifoha amin'ny fandrinako io ary manosika anah hanohy ny asako hivoaka ny trano na manosika anah handeha hanao firotsana tsitrapo, manosika anah hiona amina tanora, manosika anah hanao ny zavatra rehetrarehetra ataoko mandritry ny andro iray. Tsotra be io soatoavina io dia ny fizarana fitiavana. Amiko na aiza n'aiza toerana misy ninninona mety hoe secteur na sehatra ametrahana dia io foana ihany no efa mazava tandohako hoe androany dia hizara fitiavana anaty nanaovako an'ity. Izay mahatonga ny hoe
miankina am'izay soatoavinao am'izay avy eo no safidy mpiainanao aty aoriana. Zay zao ny soatoaviny. Faharoa manarakarak'izay, fantaro ny tanjonao, mifanandrify amin'ilay soatoavina teo ihany ny na ohatra zao nitanjoko amin'ny fiainana dia nizara ny soatoaviny iny na toerana rehetrarehetra andehanako ary na iza olona ifaneraserana amiko androany. Nataoko hoe naresy very io na ny olana amin'ny toerana fiasako na ny tanora izay miaraka miasa amiko manao zavatra amiko na amin'ny toerana anaovako ny asako ary ohatra andeha hanao voix off ohatra zavatra ohatr'izany dia anehoako izarako an'izay soatoavin'izay foana. Mety tsy lafaka satria za tsy olona tonga lafatra, mety indraindray tena kizitina be ohatra sendra ny client mampiomehy be anao dia kamo be anao dia aneho hoe gentil be satria hoe te haneho fitiavana amin'ny toerana rehetrarehetra misy anao. Tsy voatery mora le izy, tsy évident zany le izy, tsy évident foana le izy fa farafaratsiny au moins zany rehefa fantatrao ny soatoavinao sy ny tanjonao amin'ny fiainana dia ny zavatra rehetrarehetra ny safidim-piainanao sy ny fomba hitondranao ny fiainana andavanandronao dia miova mifanaraka amin'iny zavatra iny. Dia izay ny fizarana kely androany reto. Fa raha ohatra ka nilainareo le izy dia raisy, fa raha ohatra ka tsy nisy dikany taminareo dia adonio fotsiny ihany. Veloma daholo.